marina tokoa fa tafaverina eto anaty fitantanana commune Savotsinamena fa tsika zany tsy miala amin'ny politika akapoben'ny fanjakana. Faharoa misy ny velonranon'ny filohan'ny repoblika misy 13 zany dia anisan'ny manana didy salaikitra amin'izany izahay ben'ny tanàna ary anisan'ny hoe fampandrosoana ifotony dia miainga avy amin'ny fokotany sy ny faritra ka tafaverina eto anatin'ny commune hitantana indray ny commune Savotsinamena mandritra ny efa-taona. Zavatra maro miandry satria raha ny commune Savotsinamena ndresana amin'izao dia zavatra roa. Voalohany anisan'ny mampikaikaiky ny olona na ny mpandalo na ny ao anatin'ny commune ny fitohanan'ny lalana amin'ny fanamboaran-dalana matetika asan'ny fanjakana FDM amin'izao fotoana izao. Faharoa maloto ny tanàna ary mahavariana mihitsy fa nampaloto an'ilay tanàna dia noho ny fitombam-ponina tao anatina fotoana vitsivitsy na dia atao aza fa vanim-potoana maitso aritsika fotoana fiakaran'ny vokatra ihany koa tsy mamenatra milaza fa maloto ny tanàna misy anay. Isaorana an'Andriamanitra mba tsy misy valanaretina ohatry ny any ivelany ato anatin'ny commune misy anay sy eto amin'ny tanàna misy atsika ka zavatra maro no hoentina ao anatin'ilay fampandrosoana dia reny tetikasa nentina tany anaty fampielezan-kevitra reny ezahana ny anatanteraka azy faran'izay aingana ary teo ny ministry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana rehefa nanafatra dia mba hoe mba miafatra ny meno anay ben'ny tanàna navaradrany dia hoe mba mitsikitsiki anareo arabao ny olona tonga any amin'ireny birao-mpanjakany reny ary tsy ny olom-boafidy ihany nanao an'izany fa na ny olom-boatendra ihany koa ka mino aho fa mba hanana fomba fijery amin'izay ny olona eo amin'ny resaka service public omena ny vahoaka malagasy.